tao anatin'ny lanonana fametrahana ny samboady ho an'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny faritany Toamasina naray SMS ny ministra mponina fa miritra Zarybe. Avetrany dia niala teo an-dampihazo ary namonjy ny toerana misy loza ny mpamonjy vonina raha teo efa andalana ihany koa. Ateo am-panahy dia tiana ny zavanitranga mitondra afatra ho an'ny niara-pahavoazana ny ministra mponina. Sina eto mijery ny zava-misy marina, ny mijery fotona, ny dégâts izay niatra tamin'ny afo teo zany. Dia ny faharoa mitodika amin'ny mponina zany amin'ny ampanika tsony zany satria efa hitantsika zao efa nandray tanana ny eo amin'ny commune urbaine dia efa maîtriser ny afo dia mila fitoniana zany dia fahatelo manaraka an'izay ho fatarina ny antony nahatonga an'izao voina izao na accidentel na sanatria mila fatarina zany. Taorian'izay anisan'ny fivoriana maika niarahan'ny ministra mponina sy ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra teto Toamasina fanapahan-kevitra ny tsy maintsy ahitana ny marina momba ity firehetana ity na loza tsy antsitrapo na loza nininana tao. Raha ny tombana amin'ny ankapobeny dia tafy 20 no potiky ny afo, tsena 4 eo no levina tanteraka ary anampy ny niara-pahavoazana amin'ny fanarenana izany ny fitondram-panjakana.